Miaravasika namana mpanao gazety rehetra sy ny mpikambana rehetra ao anatin'ny MLE tonga soa amin'ity famorina mpanao gazety izay ny MLE moa zany ny miantso azy faly miarava ihany koa ny fivondronam-beny ireo syndicat eto Madagasikara izay miaraka amitsika amin'ity androany ity ifanazava ny tohan'ny resaka izay efa natao tamin'ny farany aonantsika tany mena araka ny efa noresahana tamin'ny farany iny dia androany zany no hanomezana amin'ny antsipiri ny tohan'ilay hetsika izay tanterahana entina hanamariana ny faheritaona ny fidianana ilay lalàna mikasika ny serasera izay mamono fahalalahana ny asa fanaovana gazety sy ny fahalalahana maneho-hevitra eto Madagasikara. Efa noresahana tamin'ilay fihaonana farany fa amin'ny zoma ho avy izao fa 7 ny volana Jolay no hanaovana ny hetsika io. Izay zany no antony namorina tsika namana mpanao gazety dia eo ihany koa ny fanazavana avy amin'ny zareo syndicalista ny fanohanana sy ny fifanomezan-tanana amin'ny hetsika izay tanterahana amin'ny zoma io. Ka tonga dia ho resahako aloha le andinindiny mikasika an'ilay hetsika. Le zavatra ho atao zany dia marche silencieuse, zany hoe filaharam-be mangina, zay ngamba no ilazako azy, filaharana mangina miainga eo amin'ny tany malalaka manoloana an'i Jesosy Mamonjy eo Akorondrano miakatra mandeha miadana, ampilaminana, miazo ny stèle ny holavitry ny mpanao gazety eo Analakely. Ny olom-pirenena izay tonga sy ho avy ary antsoina anatevin-daharana an'izany hetsika izany dia olom-pirenena resy lahatra fa isan'ny zava-dehibe amin'ny firenena demokratika sy republikanina tahaka ny Madagasikara, ny fahalalahana maneho-hevitra ary mahatsiaro amin'izao fotoana izao fa tamindondoza ny fahalalahana ny asa fanaovana gazety. Izany olom-pirenena izany dia olom-pirenena manany maha izy azy tsy handrova, tsy hanimba fananan'olona ary tsy higiafy. Tokana zany ny tanjony ny ampisehoana amin'ny firenena iray manontolo fa indrindra ny fitondram-panjakana fa tamindondozy izany fahalalahana maneho-hevitra izany amin'ny sehatra maro samihafa fa indrindra eo amin'ny sehatra ny asa fanaovana gazety. Misy maromaro ny loza mitatao amin'izay fahalalahana izay, eo ny fahalalahana amin'ny syndicat, fahalalahana eny mpiasa isan-karazany ireny, fahalalahana ny mpampiasa ny internet sy ny sisa. Antsoina zany izy rehetra ireo fa fotoana io ahafahantsika mampiseho hery, mampiseho ny hevitritsika ampilaminana sy ampahanginana. Zay zany ny fandehan'ilay izy amin'ny foloorany fiaingana eo amin'ny manoloana ny Jesosy Mamonjy eo amin'ilay tany malalaka eo dia mitandahatra sika mandeha miadana miazo ny stèle eo amin'ny eo Analakely, eo amin'ny stèle ny OGM. Tsy hisy kabary, tsy hisy fanehoan-kevitra mety hoe interview no atao satria raha tadiditsika tsara ny hetsika an-dalambe natao farany ny fandevenana andra fahalalahana tsy voalevina izy tamin'iny, zany hoe raha ny lôzika zany dia tahaka ny hoe mbola misaonotsika ary anaty gazety sy ny radio rehetra any dia mbola manohintolona ny mpikambana ny MLE ao anatin'ireny hoe J plus manisan'ilay fotoana izay nanino tianarany nahaveran'ilay fahalalahana izay ary mbola misy hetsika maro samihafa karaza ohatran'ireny hoe grand dossier sy ny sisa nentina nanehoana izay hoe isan'ny zava-dehibe ho antsika ny fahalalahana maneho-hevitra, fahalalahana ny asa fanaovana gazety izay. Amin'ny ankapobeny zany izay le hetsika izay ho atao hanasana ny rehetra. Izay angamba ny anjarako amin'ny antsipiriana. Fantatsika ihany koa fa tao anatin'ny aonantsika farany ka mandrak'androany betsaka ny zavatra niseho, betsaka ny fanehoan-kevitra eno isan'ny ngeza indrindra tamin'ireny ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny SSM fikambanam-beny ireo syndicalista rehefa avy eo moa zareo hanome fanazavana hoe inona ny antony mahatonga ny zareo
ifanolotanana ifanometanana amintsika ao anatin'ity hetsika zay ho tanterahana amin'ny zomaty fa milohan'izay a dia omeko an'ny soavadraibaritafika ny fitenenana ahafahany manome valiteny na ihany koa ny hevitry ny MLE satria tamin'ny faraparany herinandro iny a naneho hevitra ny ministra ny serasera zay ministra tokotra raikitra voalohany ao anatin'ny asa fanaova-gazety a sy ny resaka code ny communication dia tsara ngamba raha hoe tahakiny ahoana ny fahitany MLE ny heviny manoloana le zava-misy. Misaotra name fitenenana ty hetsika ataon'ny MLE ty moa tsy tsika mpanao gazety no ndeha mbola ho atorona ampahafantarina hoe inona le izy fa araky ny fitakina efa natao hatrany am-boalohany dia hoe ny famerenana eny amin'ny parlemanta ilay rijateny izay novolavolaina sy narafitra teo anivon'ny sokajin'olona maro ary ny fianakaviana resapeneny ao anivon'ny mpinoita moa zany nisan'ny hoe mpiara-miambonatoka ara-bola sy ara-teknika tamin'iny atrikasa isan-karazany a nentina namolavola sy nandrafitra azy iny. Ny tena dia isan'ireo nandray anjara tamin'ny atrikasa sasasasany ny dikan'izay a nahita tsara ny votoatin'iny rijateny iny tsy niova mihitsy zay hevitry ny MLE zay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny isotsika amin'teny zao ary mbola izay ny tazomina hatramin'ny farany a mandrapatonga an'izay fitakiana izay mba ho lavoraro eo ampelantanan'ny parlemanta hakana ny fankatoavana fa ny ady hevitra mantsy teto dia hoe iny rijateny iny rehefa tonga teny amin'ny gouvernemanta dia novandreo ary le foto-kevi-dehibe izay miantoka amin'ny fahalalahana manao gazety sy maneho hevitra no novaina zay no nahatonga n'ilay voambolana hoe famonoana ny demokrasia sy ny fahalalahana io lalàna zay nolaniana ho marihina amin'ny asabotsy io ny fahaheritaonany ka ny tsy hoe sanatria andeha amaly ny ministry ny serasera fa ilaina ihany ny manazava mba tsy ho karazany hoe izy no manana ny teny farany dia tompon'ny fahamarinana eo amin'ny fiarahamonina. Ity hetsika ty araky nambara teo zany dia fitakinany amin'izay hoe famerenana an'izay rijateny zay hoe ny anivon'ny parlemanta tsy resaka varoboanjo izy io na fotoan-manjezika fa resaka raharam-piarahamonina dikan'izay na ho lazaina raharaha politika io na ho lazaina resaka inona dia raharaham-pirenena io ary ny fanaova-gazety dia tafiditra ao anatin'ny tontolony antsoina hoe tsindreleta-pahefana contre pouvoir dikan'izay tsy ho zakan'ny fitondram-panjakana mihitsy zany hoe fahalalahana maneho hevitra zay fa raha ny sitrapon'ny mpitondra fanjakana dia tsy hitatitra fa tsy ny zavatra ataony isa-maray ny gazety tsy izay ihany nefa ny andraikitry ny gazety fa ny raha rehetra ny fiainan'ny fiarahamonina dia tokony tateriny sy hitondra famakafakana dikan'izay raha izay no lazaina fa manao politika ny MLE dia tsy misy mahamenatra fa manatanteraka ny asany ao anatin'izay raha masina zay satria ny politika aminay dia raha masina raha ambarandray hoe tokony hivadika toko politika tsy ny ministry ny serasera no sanatria hoe ndeha ampahafantarina ny amin'izany fotom-pisainana hoentina manangana toko politika zany fa ny hetsika ho afahalalahana manao hevitra dia mijanona amin'izay tarigetra amin'ny faritan'izay rehefa tojo amin'ny fitakiana zay natao ny MLE zany hoe lany any anivon'ny parlemanta ilay rijateny zay nitakina satria izay ny volavolaina sy narafitra dia heverina fa fandraisana goavana zay ary ny antoko sy ny MLE amin'izay fotoan'izay ngamba mety tsy mitombona ntsony raha mbola mieritreritra zavatra hafa fa ny fampiarana an'izay lalàna zay koa nefa aorinan'izay rehefa tena tojo dia zava-dehibe ny ametrahana rafitra heverina fa mba anara-maso ny fomba fampiarana azy satria araky ny hitatsika ilay lalàna zay misy amin'izao fotoana efa kitotoso tandrametaka ny fomba fampiarana azy mbola kitotoso tandrametaka ihany koa dia zany rehetrarehetra zany tsy misy manatombotsoa amin'izay ka tsy maintsy mijorytsika. Nisy moa filazana hoe vitsanisa sy maro anisa reo mpikambana anatin'ny MLE reo ngamba mbola tsy misy fanisana natao teto na iza vitsanisa na iza maro anisa fa ny hevitra marina na olo tokana aza ny tompon'ny hevitra rehefa marina iny dia marina ary ny olona zay miara-mirona indraindray tsy voatery manamy marina eo anatrehan'izany hevitra marina n'olo tokana zany ka tsy fanisitsika eto fa ny lanja ny hevitra zay hoentina no zava-dehibe ary anjaran'ny fiarahamonina sy ny vahoaka ihany koa no manao manino moa zany no mitsarany amin'ny hoe hevitra bontolo ve ny MLE sanatria manana ny lanjany ihany eo anivon'ny fiainan'ny fiarahamonina fa ny fanjakana ny amin'ny ministera no somary tia anatsaratsara endrika eo anatrehan'ny lehibe ny angamba izy
nisy resaka hatramin'ny hoe tediavin'ny MLE atao ohatran'ny Sodoma sy Gomora Madagasikara, tsy manahirana be ny andeha maritra an'izany hoe izay ve ny tediavin'ny MLE atao, satria tsy nisy zavatra kononkononina ataony MLE fa zavatra raha dinihina dia nampahafantarina antsika mpanao gazety mba hamparitaka amin'ny vahoaka daholo. Dikan'izay tsy fantatra hoe inona ny tian'ny ministre ny serasera Tongavana amin'le manao mitetika anao any Madagasikara ho Sodoma sy Gomora ny MLE, fa heverinay fa mazava ny tanjona sy ny tarigetra ijoroana atao anatin'ny MLE dia ny amin'ny lalàna momba ny serasera sy ny fifandraisan'io mba ahafahana miantoka amin'ny fahalalahana manao hevitra. Sotra. Ny anjarako moa dia ny mampafantatra antsika araka ny fanambara tao anatin'ny fanambarana tamin'ny Assemblée Générale natao, fa ao anatin'ny fankalazana ilay taona voalohany tsingerenana ilay fandaniana ny code de la communication ihany koa dia misy tetikasa anankiray nataon'ny MLE dia fandarana antsoina hoe tsy mahaleo sampona. Maninona tsy mahaleo sampona? Satria valin'ilay fandarana antsoina hoe fitoambita izay ataon'ny filoham-pirenena izy io. Production zany io na famokarana fandarana ataon'ny mpanao gazety rehetra mivondrona ao anatin'ny MLE, ary amin'ny zoma ho avy izao zany ny lancement ny émission numéro 1 ifanojo zany amin'izay hetsika ataon'ny MLE marche silencieuse efa niteneniny fetra teo zay, dia zoma ariva zany sady ivoaka amin'ny YouTube no andeha amin'ny tambazotra serasera sosialy no andeha amin'ireo fahitalavitra ravavy izay mikambana atao anatin'ny MLE izay fandarana tsy mahaleo sampona izay, dia aorinan'izay zany exceptionnellement zany io fandehanany eo amin'ny zoma io, fa ny aorinan'izay zany dia mandeha ilay fitoambita fandarana rahantsika mahazatra ho an'ny filoham-pirenena iny rehefa zoma, dia ny alarobia aorinan'iny dia mamaly an'izay voalaza ao anatin'ny fitoambita izay ny MLE amin'ny alalan'ny reportage, amin'ny alalana données chiffrées, amin'ny alalana fanadihadiana ihany koa mba tsy hampihinanam-bolony ny vahoaka malagasy. Izay ny dikan'ilay hoe tsy mahaleo ny sampona, ny fitoambita tsy mahaleo ny sampona dia ho aseho ao anatin'izay fandarana atao izay zany ny hoe inona tsara ho fantatra miainga amin'izay tenin'ny filoham-pirenena izay mba tsy ho lasa kabary tsy valiana ilay izy. Tsara ho maria fa ny fanaovana ny fandarana tsy mahaleo ny sampona dia production purement journalistique, fa apetraka kosa satria izay moa ny tenen'ny ministra tompony andraikitra hoe raha tsy politika ve ozy andeha hanao an'izany hoe hamarina filoham-pirenena izany, efa tsy resaka asa fanaovan-gazety tsony, dia izay mametraka hoe ny atao hoe liberté d'expression ny fahafantarana azy sady tsy physique chimie zany, tsy mathématique zany no tsy tajefinga ambany, fa zany liberté d'expression zany mira politique, dikan'izay politika le iadivana, dikan'izay le liberté d'expression na fahalalahana aneo hevitra izay iadivana amin'izao fotoana izao politika tsy mampaninona mihitsy, fa politika ho amin'izay iverina fa mahasoa ny firenena. Zay ny tsara mba ampitaina amintsika. Zay no anjara fitenena ny MLE moa, fa alamin'ny fetra eo zany ny hoe fandraisam-pitenena ndreo namantsika ao anatin'ny solidarité syndicale de Madagascar. Ny tenako tay zany dia misolo tena ny rodobe zany an'ireo syndicat izay nivory tamin'ny asabotsy tao amin'ilay fave sy ny solidarité syndicale de Madagascar, fa mouvement atao mihitsy io zany iraisan'ny syndicat maromaro vaventy ny rehefa natsony ny MLE zany izahay dia noentina teo anivo ny Assemblée Générale, dia hita fa le foto-KFDB dia le resaka hoe fahafahana maneho hevitra iraisana, satria hitantsika tsara fa namana anivon'ny douane na Saint-Pido fahantserana na zany dia niara amin'ny fandrahonana rehefa nanao ny fitakiana. Izahay efa da ihany koa nivon'ny Madagasikara dia nifototra na tonga anay voavoaka dia no izahay nanao an'ireny fitakiana teo anivon'ny Madagasikara reny dia zao zavatra mianjady aminay zao. Ka ao anatin'izay foto-KFDB izay zany no iraisanay tanteraka zany amin'ilay MLE dia iarahanay amin'izy ireo amin'ny azomazo ao amin'ny folo, ka ningako atsika syndicat araka ny efa tapakintsika zany tao anatin'le fivorimbe antsika zany dia anatelindarana an'izy ireo isika, ka entanina zany ny syndicat rehetra izay efa mifanapaka an'izay mba ho aveny voalaza teo fa efa manara-dalàna avokoa ny fepetra rehetra araka ny lalàna dia efa voaja, ka tsisy antony tokony tsy hanohananay zany, fa le foto-KFDB zany tena iraisanay ary vonina hiady ho nilanareo zahay ny amin'ny fampanjariana zany hoe fahafahana maneho hevitra zay, fahalalàna.
Fanontany. Ankoatran'le hoe etsika io le raha tsika raha malady fa efa nandalo teny amin'ny ACC ilay lalàna fitehan'ny communication ary nilaza ny ACC tamin'izany izy didina boka fa hoe tokony ampifanarana lampandrena resaka South Africaine izy io. Manahoana ny eritreritry ny MLE ao anatin'izay hoe manana eritreritra mitory ihany koa ve satria zany lalàna tsy mifanaraka lalam-pandrenana amin'ny promulguer ny filotirena. Izay isan'ny teboka anankiray isan'ny goavana ary ohatrany hoe somary adinodino le izy teo misy fotoana ihany tsika efa niresaka an'izy io rehefa nandalo tao amin'ny fitsarana azavaiko kely izy hoe rehefa nandalo tao amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana zany le lalàna lany teny amin'ny nivon'ny parlementa dia misy didy navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hoe ny andininy maromaro isan'izany ny andininy faraiky amby folo ao anatin'lay lalàna lany teny amin'ny antemera rotonta dia tsy mifanaraka amin'ny charte africaine. Ny zavatra raha ny logika zany dia tokony miverina eny anivon'ny parlementa le lalàna zay vo promulguena mandeha arakarak'izay zava-nisy nefany a tsy niverina teny le izy ary raha ny journal officiel zay nivoaka dia ilay version lany teny amin'ny parlementa no promulgué ny filohan'ny république. Izany hoe ilay lalàna zay nolanininy napiary ny filohan'ny république dia lalàna tsy manara-dalàna raha toka mbola heverintsika fa manana ny maha izy azy ary fitsarana avy momba lalam-panorenana zany antsoina hoe ACC zany ka marina ny voalazany Andry hoe tsy manara-dalàna lay lalàna promulgué ny filohan'ny république. Zany mbola mampiseho amintsika hoe savoritaka ny misy ao anatin'ity lalàna mikasika ny serasera ity manamafy an'lefa nambarantsika hatramin'izay hoe na ny fampiarana an'le lalàna aza boriko amin'ny tsy alehany a na dia zareo tompona ndraiky mpanjakana ihany raha mampiatra an'le lalàna dia isan'ny teboka anankiray ary isan'ny teboka ray goavana azo atao eritreretina ny fomba hoe ahoana ny fomba hoentina anaovana azy fa heverina aloha zany zao fa ny atao voalohany a dia ny hoe amerenany ny parlementa rotonta ny fandinihana an'ilay lalàna miainga amin'ilay lalàna ilay volavolan-dalàna efa ny fanarahany matianina sy ny mpanao gazety rehetra nanerana Madagasikara. Dia ny anankiray mety manontany ihany tsika hoe tonga dia anticipeko ilay mety hoe fanontaniana satria zao voamaly a ny team toa hoe tsy nahazo ny alalana anao an'ilay célébration 15e anniversaire ry zareo amin'ny sabotsy tsy dia hoe ino no azavaiko fa mabetsaka ny olona manontany indrindra reo olom-pirenena izay anatrika n'ilay marche silencieuse hoe ohatrany ahoana ny fihetsiky ny mpitandron'ny filaminana sy ny fitondram-panjakana. Izahay MLE zany dia milaza hoe efa nisy fifampidinihana natao tamin'ireo mpitandron'ny filaminan'ireo tsotra kely le izy tsy hoe manifestation no atao io zany tsy hisy fandraisam-pitenenana ka hoe ndeha aka sonorisation na aka mégaphone ny rakoto na arabe dia amory olona eo amin'ny 13 mai dia sy ny sisa tsy manifeste tsy mahafeno ny fepetra hoe manifestation le izy fa marche ohatrany hoe olom-pirenena mandeha eny an'arabe fa saingy miaraka maro ary entanina hoe samy mitondra zay banderole everiny fa mifanaraka amin'ny fitakiana zay ataony tsy olana mihitsy zay fitakiana entitsika fa io zany fotoana anankiray afahantsika maneho le hevitra sy mampita n'le hafatra arakarak'izay olana misy any amin'ny tsirairay fa ny fototry ny olana dia ny tsy fahalalahana maneho hevitra tsy fahalalahana amin'ny teny tsy fanajana ny tanitandalana reo ny fototra iaingano le manifestation ka rehefa nifampidinika tamin'ny mpitandron'ny filaminana nanaiky izy ireo hoe marina tokoa ane fa tsy hoe manifestation tahaka ny ahoana no atao ary dia nampanantena mpitandron'ny filaminana fa encadré an'ilay marche zay ho atao miainga eo a Korondrano
mandrapahavitan'lay izy zany hoe mahazo manantena ny olom-pirenena ary tsika koa mino sy manantena ny professionnalisme ananandreo mpitandro filaminan'ireo fa tsy hisy akory ny débordement ary tsy hisy ny kasy sy ny zavatra mety ahina ka hoe sanatria amadika n'lay etsika ho lasany amina resaka zavatra hafa zay zany aloha tsara teboka anankiray isan'ny goavana tsara tsindrina ohatran'ny raha tadiditsika tsika nanao marsy ane nisy fotoana anakeny antemeram-pirenena tamin'ny taona lasy tsy nisy na fanjaitra ray ary tsisy very teto Antananarivo tsisy faharatrana tsy nisakana lalana zay toetsain'izay ihany mitondavatsika azy amin'ity amin'ny zoma ty